Pampatahivina kosa ianao etonina fa ivoaka rampitsindray ny laharana vaovao ny gazety so efa miompana tanteraka amin'ny fankalazana ny fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona moa ny lohahevitra rehetra izay voizina ao anatin'ny gazety so ka lahatsoratra maro mifandraika amin'izay indrindra raha no ampahafantarina andreo anatin'ny laharana fa 320 sy 200 ny andindin'izay raha no ndeha hoentina amintsika. Ireo lamaody nisongadina amin'izao fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona izao no entiny gazety so amintsika atao anatiny ity laharana ity ka ho an'ny vehivavy dia didina akanjo mihaja vaovao indray no atolotranao ary ao koa ny antsoina hoe so fiangaly. Ho an'ny lehilahy kosa dia ho hitanao ato ny didina costume tendance. Ny mahakasika ny fahasalamana dia ahitana lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe manao fanatanjahantena tsy misakafo mankaive. Tsy adino ny so ny mitatitra aminao ny vaovao farany mahaliana maneran-tany toy ny antsoina hoe baby mop na koa ny vatanjazakely izay ampiasaina any am-pitany sy ny maro hafa. Ho fantarinao ato ihany koa fa amin'ny fiteny frantsay kosa ny mombamomba ireo kojakoja fampiasa andavanandro ao an-dakozia ao izay manampy betsaka tokoa amin'ny fanaovan-draharaha isan'andro. Tsy adino ny karazana nahandro vaovao indray izay anome hevitra ny renim-pianakaviana amin'ny fanomanana ny nahandro mandritra ny fety. Santionan-dahatsoratra ihany ireo fa ho hitanao anatin'ny so ivoaka rahampitso alakamisy maraina ireo lahatsoratra rehetra ahalinanao sy ny mpianakavy manontolo.